Rehefa nitenitsika hoe mivavaka dia fifandraisana amin'Andriamanitra. Mifandray amin'Andriamanitra, io zany acte solennel zay hananany zanak'olombelona dia ny miresaka amin'ny mpahary azy. La création, la créature qui parle avec son créateur, le Dieu créateur. Ka tena acte solennel zany. Tsy misy mihitsy zavatra noariana ka hiteny amin'ny mpahary azy raha tsy ny olombelona. Ary io firesahana amin'Andriamanitra io ary io fifaneraserana amin'Andriamanitra io dia Andriamanitra mihitsy no mandidy. Andriamanitra no mandidy. Izao nataon'i Jesosy eto hoe tsy mety raha tsy mivavaka. Fa maninona raha ohatra ka tsy mivavaka? Io ihany mamaly azy amin'ny 9:20 eo
adiny voalohany toko fahavalombe-folo am'loka hoe satria raha tsy mivavaka dia reraka tsy fantatritsika fotoana anankiray retsika andao asorona amintsika ny telefone asorona amintsika ny ordinateur ny portable alana daholo tsisy ninininy asa raha hitatsika le olona tany anaty groty tany ambaniny tanytany efapolo andro tsisy nininina tany amina ny famantaranandro ary dia andramana hoe ohatran'izany tsika rehefa tsy connecté satria tsika mila foana ny olona natao hifanerasera ny olona atao anana communication karaha ny zavatry ny tany raha ny olona takatsika ara ilatsika ohatran'izany maika ve fa ny mpanao atsika maika fa ny mpanao atsika ilay Andriamanitra izay nahary tongotra matanana atsika mba hafantatra ny momba atsika mba hafantatra ny fiainatsika hatrany amin'ny mandrakizay atsika fantany dia itsika ve no fenavonavompo tsy hiresaka aminy anana fieverantena hoe mety amiko ny fiainako nahoana moa zany ho hiresaka aminao sanatria angam'izany amin'ny zanak'Andriamanitra sanatria zany fa izao rehefa mivavaka dia inona ary ny zavatra atao ny zavatra atao dia izao mitady an'Andriamanitra mitady Andriamanitra ne mijery Andriamanitra ne mahity fa izao mila tsika izy manatona azy mila tsika izy mifanerasera ahoana ozy izy ny voasoratra ao amin'ny Joba ao amin'ny Joba misy aza soratra izao hoe toko faharoa amby roapolo andininy faharaiky amby roapolo mifankazara amin'ny tsitoa dia hiadana hianao lay fiadanana hitanareo Jesosy rehefa niteny izy any amin'ny Jaona toko fahafolo any avy aho hitondra fiainana avy aho hitondra fiainana be dia be fa zao rehefa ndeha izy ny fiadanako no havelako ho anareo io le fiadanany Jesosy io tsy azonao io raha efa tsy hifanerasera aminy ianao ataon'ny olona tsy mifanerasera amin'Andriamanitra no handray zavatsoa avy aminy fa zaho mivavaka dia hiankinany ny fitahiana be dia be ary zay no mahatonga Jesosy miteny hoe tsy mety raha tsy mivavaka satria hiankinany fitahiana hirotsaka amintsika ny vavaka ny fifaneraseratsika amin'Andriamanitra ozatra aminareo tamin'ny heriny hoe mety aminareo ve raha ohatra zanakareo ao an-trano ka tsy miresaka aminareo mihitsy amin'ny fiainana andavanandro ao an-trano ao tsy miresaka mihitsy milazara ohatra faly amin'izany nareo za mihitsy fa malahelo ny ray aman-dreny rehefa tsy miresaka amin'ny zanany ary tak'izany Andriamanitra manoatra lavitra noho izany Andriamanitra ny toe-pon'Andriamanitra izay mitepo azy ho anao isa-tsegondra tena tiany isika tena tiany ianao hifanerasera aminy mba hizarany fiadanana mba hizarany fiainana ary zay no anjara mivavaka hoe fifaneraserana amin'Andriamanitra fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra mbola ho toizantsika io amin'ny heriny fa dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ary ny fiadanana ho amintsika tsirairay avy atsotsika ny mpampianatra hira Amerikira isika misaotra tompo Averitsika vetivety ny firana fanampiny fasivy amin'ny folo raha Jehovah no mpiandry na dia tsisy mitendry ary dia mino fa itsika ihany le hira dia rahantsika ohatray
1, 2, 3. Jehovah lupiandi, timba misi apauri, ai manzuluani, iana. Nifana ivelubeluna, emitiana yakuri, lala marini tunda, ni lala tamata. Jehovah lupiandi, tima misi salapauri, aye matulu wandriaku, ranu nana usutuiku, nifanaiku, uvelumini, miasaizi timamaturi, lala marini tunda, nitiufuiku. Zay averitsika any zay andiny voalohany zay dia mandeha manaraka ny andiny manaraka rehefa haitsika aloha le feony. 1, 2, 3. Raha Jehovah lupiandi, timba misy mampahory, ai manzoloany iana. Nifana ivelubeluna, enetiana yakuri, lala marinituna, ni lala tambata.
ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisina amin'ny fanahy masina. Manao izay manaraka izao fotoam-pavahana izao amin'ny alalan'ireo haino manjery dia ho aminao kosa ny fahasoavan'ny Tompo izany. Naiza toerana misy ianao mety ao am-pandriana manara, mety ny an-dalana na mety mijery amin'ny alalan'ny podcast dia ny fahasoavan'Andriamanitra tokoa ny ho anao an-trano. Ilay Jesosy mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany mba manao izany no hevitra mpanjinitsika anio indray. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ce soir, vous qui suivez ce culte en présentiel, soit par le biais de la technologie, Facebook, YouTube, où que vous soyez, soit dans un lit d'hôpital, je sais très bien, Jésus, le bon berger, vous visite et vous accorde sa paix éternelle. Yaraka itsangana aritsika, itsangana amatin'ny salamo voalahatra. Ity no andro nataon'ny Tompo hifaly sy ho ravoravo amin'izany isika. Ho tahinana izay dia amin'ny anaran'ny Tompo, avy ao amin'ny tranon'ny Tompo no hitsofanay rano anareo. Andriamanitra ny Tompo ka mampahazava antsika. Roa izy feno fanaty-piravoravoana na dia hatreto amin'ny tandroky ny alitary. Andriamanitra ianao ka hideranao ao. Eny Andriamanitra ka hanandratra anao. Miderany Tompo fa tsara izy. Eny mandrakizay ny famandrampona. Thank you.
tompo ampolo loatra ao amponay tokoa ny fiderananao araka izany hira izany satria ianao no mitantana ny dianay. Ianao le Andriamanitra fitiavana no mitsimbona anay amin'ny tsipirian'ny fiainanay ary isaoranay ianao izany satria matoa zay tonga eto amin'ity toerany ity, matoa zay nomenao zao toerany izao ahafahanay mideranao nefa maro no tsy mahafaka manao izany, ataonay ahoana tsy hisaotrana. Eny izahay toy izao tokoa dia noho ny fitiavana reny ihany ary nasehonao teo amin'ny azo fijaliana izany fitiavana izany, fitiavana tsy manam-paharoa, tsy mana-tsara ary tianao hiainana isan'andro isan'andro. Ahafahanay tompo miatrika ny fiainana isan'andro isan'andro amin'izao fiainana tsy azo anteherana izao, fiainana miovaova isan'andro isan'andro, nefa izahay tokoa ane dia atoky anao, atoky ny fitantananao ary tehirizy isan'andro isan'andro zay ninona lalovana, ninona ady sarotra dia ianao Andriamanitra fitiavana no mampiseho aminay toky isan'andro isan'andro fa momba anay mandraka ariva ianao ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tokoa izao. Oui Seigneur, grâce te soit rendue pour ton amour et ta vérité, pour ta promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Oui, merci parce que tu nous donnes le privilège d'être là, alors que bien d'autres n'ont pas cette opportunité de te glorifier dans un temple. Merci Seigneur. Unis-nous dans un même amour selon les chants que nous venons d'entonner, une même louange. Donne-nous d'aimer ce que tu aimes et d'espérer ce que tu promets. Dans ce monde qui change, seul le changement qui ne change pas, affermis-nous en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, le bon berger, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Pétaxiketum. Riavana devintsika miteny izay manambara ny hevitr'Andriamanitra araka ny lohahevitra hoe Jesosy lay mpiandry tsara. Écoutons ensemble quelle est la volonté de Dieu. Izao no mpiandry tsara hoe Jesosy, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny. Ny ondriko io miainy ny feoko ary izao mahalala azy ary izy manaraka ary izao manome azy fiainana dia fiainana bebebe, fiainana mandratra. Jésus nous dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mes brebis écoutent ma voix et je le connais. Elles viennent à ma suite et moi, je leur donne la vie éternelle, une vie en abondance. Amen. Manolona izany tenin'Andriamanitra izany, izany hevitr'Andriamanitra, izany sitrapony izany, dia andehantsika andiny tena ao anatrehan'ny Tompo ary aoriana ny fandiniantsika tena hiaraka iombahaka isika. Tompo, izao no mpiandry tsara mianao ary fantatro ny ahy sady fantana. Eny tokoa ny fon'ny olona rehetra dia miahy aminao. Ary izany no anton'izao fahanginana, fandinihan-tena izao. Satria ny fandrin'ny olona tsirairay avy
dia fantatra ao ary tsy misy miafina aminao na dia kely akory azy tsy azonay takotakonana tsy azonay sarotsaronana zany fa miarihary eo anatriana nefa ianao tsy tonga anameloka anay tsy tonga hitsara anay fa hitonga anome fiainana dia sady fiainana be dehibe noho izany dia diovy amin'ny fanoloratsaina ny fanainao masina tompony hevitray mba ho tianao tokoa zahay ary iaino sy akatony sitrakonao satria izany ihany mahavelona sy mahasambatra anay amin'izao fotoana sarotra dia sarotra izao izay maro ny ambodi mierina mitady izay araba maro ny ambodi mitafy lamba ny janak'ondry izay mitady andripaka miondrika aminao vonjeo zay tompo ampio zay hiambina ampio zay hifikitra tanteraka aminao le anytokana mpiandry tsara zay manolotra ny aina amondry ny ondry vonjeo zay tompo fa tsy hainay no mamonjy tena ary tsy hainay no mizara famonjena raha tsy izahay elo no miaina zany famonjena zany. Oui, Seigneur, tu as dit, je suis le bon berger. Nous te disons merci parce que tu n'es pas un berger qui vit de la mort de ses brebis, mais un berger qui donne sa vie pour son troupeau. Merci parce que par ta mort et ta résurrection, tu nous montres que tu nous aimes d'un amour éternel, d'un amour infini, qu'aucun mot humain ne peut l'exprimer. Oui, merci, car notre vie est précieuse à tes yeux et tu veilles sur nous à chaque instant. Tu connais les temps dans lesquels nous sommes, des temps où les dieux argent jettent des hommes et des femmes, des familles entières en pâture, à la pauvreté et à la précarité sous toutes ses formes. Seigneur, apprends-nous à être à ta suite des bergers les uns pour les autres, des bergers qui ont le souci de l'autre et de sa dignité, des bergers qui se battent avec les autres pour lutter contre toutes les menaces et tous ces loups modernes qui ne pensent qu'à manger les autres. Nous croyons à la puissance de ta résurrection. C'est pourquoi nous t'en prions, ressuscite en chacun de nous l'amour, le vrai amour et le respect d'autrui. Guéris-nous des blessures intérieures que toi seul connais et vois. Libère-nous du mal qui nous habite et donne-nous de trouver la paix intérieure et la paix avec autrui. Qu'ensemble, nous puissions nous mettre en route à la suite du bon berger, le seul bon berger. Amen. Dimy amby efapolo sy efanjato andiny fahatelo. Je vous invite à vous lever pour recevoir la parole de grâce de la part de notre Seigneur.
izao no hiandro ny ondroko ny tompo ary izao no ampandry azy ny very ho tadiaviko ny voaroka ampidiko ny folaka ho amarako ny malemy ho atanjahaka. Ainsi parle le Seigneur, je serai le berger de mon troupeau, je le mettrai à l'abri, j'irai chercher la brebis qui s'est perdue, je ramènerai celle qui s'est écartée, je panserai celle qui s'est blessée, je rendrai des forces à celle qui est malade, que tous ceux qui se repentent dans la foi reçoivent en Jésus-Christ l'assurance de leur pardon. Alléluia, mideranitum. Amen.
voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Peraka isika dia miroso avy hatrany amin'ny vaky teny 3:9. Angatahana mandritra izany ny mpamaky teny iroso ety aminao. Sika hivavaka Tompo, sambatra izahay satria ianao no mpiandro tsara anay. Ankehitriny dia omenao sakafo mahavelona ny fanahinay sy ny tenanay rehetra. Koa dia sokafy ara Tompo ny fonay, ny sainay handray ny teninao izay hitondra fanavaozana tanteraka eo amin'ny fiainanay isan'andro. Ary ny irakao tendreno ny lelany tsy hiteny afa-tsy ny afatra ao irery ihany. Mpiandro tsara ho misaotra amin'ny teninao, mitenena fa miaino izahay ondrinao. Amen. Zao tsika dia iroso amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 ka ny 9 ka hatramin'ny 12. Acte des Apôtres, chapitre 4, verset 8 à 12. Dia ho vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Petera feno fanahy masina dia nanao taminy hoe: ry mpanapaka ny vahoaka sy loholona, raha adinina izahay anio amin'ny asa tsara natao tamin'ny nahasitranana ilay lehilahy malemy, dia aoka ho fantatrareo rehetra sy ny loholona Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy any Nazareta izay nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana, fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa, dia izy no hitsanganan'io lehilahy io finaritra eto imasinareo. Ity no vato izay nolavinareo mpanao trano nefa tonga fehizoro, ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomen'ny olona izay azoantsika famonjena. Nous continuons la lecture dans 1 Jean chapitre 3 versets 1 et 2. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny fahasoton'ny zanak'Andriamanitra anao ny sitrapon'ny ray sy fankaty amin'ny namany ary ny fahatrokiana ananany. Indray manahoana ny fitiavana naseho ny ray ho antsika dia ny antsoina antsika ho zanak'Andriamanitra, sady izany tokoa isika. Ka noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy nahalala azy izy. Ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika, nefa tsy mbola naseho izay ho toetsika rahatrizay. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika, fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Toizantsika ny vakiteny araka ny Janina toko 10:1-12 ka hatramin'ny 9. Izao no mpiandro tsara. Ny mpiandro tsara no manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany, ny ondriny. Ny mpikarama kosa
no izy tsy mba mpiandry sady tsy tompony ondry dia mandao ny ondry sy mandositra raha vao mahita ambodi taminy ka ny ambodi no misambotra ny ondry sy mampiaka azy. Ny mpikarama no mandosika dia satria mpikarama izy ka tsy raharahany akory ny ondry. Izao no mpiandry tsara, fantatro ny ondry, ary ny ondriko mahafantatra azy. Tahaka ny ahafantarany ray aho sady ahafantarako ny ray, ary manolotra ny aiko aho hamonjy ny ondry. Manana ondry hafa izay tsy avy amin'ity vala ity aho, ireny koa dia tsy maintsy tarihiko ka hiaino ny feoko ary tonga andia ny tokana entiny mpiandry tokana. Ny itiavany ray aho dia satria manaisitra ny aiko, manolotra ny aiko aho mba andraisako azy ny ray. Tsy misy manaisitra ny aiko aho fa izao ihany no manolotra azy. Manana fahefana hanolotra ny aiko aho ary manana fahefana handray azy ny ray. Izany didy izany no azoko tamin'ny ray. Isaorana ny tompoko noho ny filazantsara. Fanahy masina ndeha tendreo tokoa ny lelan'ny mpanomponao mba ilaza ny teny nilay mpiandry tsara, ilay manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny, mba tsy ho very asina tokoa zany teny zany fa ho raisinay ka hitondra fiainana ho an'izay rehetra manontray azy. Seigneur, nous voulons te demander par ton Esprit Saint pour que tu inspires ton serviteur, que la parole qu'il prononce soit une parole de vie, une parole qui console, une parole qui encourage, une parole qui rassemble les brebis dans un seul troupeau. Parle, Seigneur, car nous avons soif de toi, soif de ta parole. Amen. Petraka isika izao no mpiandry tsara, ary ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny. Amin'ny vanim-potoana iainantsika izao ny ondry efa hafa mihitsy ny fandraisantsika azy. Misy teny mouton de panurge, ondry ohatran'ny hoe zavatra tsy dia misy lanjany. Efa miresaka izany hoe ondry izany. Nefa tsy mba izany tao amin'ny soratra masina indrindrandrindra tao amin'ny testamenta taloha. Fa ny ondry na ny andin'ondry dia nentina ny lazana
harena. En fait, actuellement, quand on parle de troupeaux, de brebis, de moutons, on le voit de manière négative, alors que dans l'Ancien Testament, le troupeau était signe de richesse. Ndege mijerentsika ny tantaran'ny Joba toko voalohany dia manambara an'izany hoe misy lehilahy ray, Joba no anarany, marina sy mahitsy zany lehilahy zany sady natambatra n'Andriamanitra ka ny fadiny ratsy, niteraka 7 lahy sy 3 vavy izy. Ny fananany dia ondry amanosy 7 arivo, rameva 3 arivo, omby arivo, oriky vavy 500 ary mpanompy marobe. Hitanao hoe fitany san'le mpanoratra dia aorianany zanany 7 lahy sy 3 vavy dia ondry aloha no resahany voalohany. Zay vao miresaka omby, zay vao miresaka rameva, zay vao miresaka oriky. Zany hoe teo amin'ny soratra masina ny ondry dia tsy araka fijerintsika amin'izao fa tena hoe arena. Dia mbola jerentsika hoe dans le livre des Job, il y avait une fois un homme appelé Job. C'était un homme droit. On n'avait rien à lui reprocher. Il respectait Dieu, il évitait le mal. Il était père de 7 fils et de 3 filles. Il possédait 7000 moutons, 3000 chameaux, 1000 bœufs pour labourer, 500 ânesses, beaucoup de serviteurs. La forme d'énumérer, c'est les moutons d'abord, pour nous signifier que le troupeau, les moutons, les brebis, étaient signe de richesse. Et quand on vient annoncer à Job tous les malheurs qui s'abattent sur lui, cela concerne ses troupeaux et ses enfants d'abord. Abraham. Genesis toko fahatelo ambin'ny folo andiny faharoa dia izao no voasoratra. Ary nanana harena be Abraham dia ondry amanosy sy volafotsy ary volamena. Ny volamena sy volafotsy aorianan'ny ondry. Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. Amintsika amin'izao dia izao manan-karena, manana volamena, volafotsy, zay vao ondry. Tamin'izany ny ondry aloha resahana aloha volamena, zay vao volafotsy. Entina ilazana zany fa sabidy ny ondry. Ary ny vahoakan'Andriamanitra no antsoina hoe ondrin'Andriamanitra. C'est le peuple d'Israël qui est appelé à être le troupeau de l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui est berger du troupeau, qui est son peuple. Zay no hitantsika hoe arenaka ny ondry fa tsy vesatra, sarobidy izy. Ary zay no mahatonga an'Andriamanitra niaro reto zanak'Israely reto ondriny reto satria sarobidy eo masony. Ary isika izao zaho sy ianao ondrin'Andriamanitra. Raiso zay fahamarinana voalohany vaovao mafana. Sarobidy amin'Andriamanitra ianao. Sarobidy amin'Andriamanitra izao sy ianao. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Et vous n'êtes jamais réduit à vos actes. Mauvais ou bonne. Sarobidy amin'Andriamanitra. Vaovao mafana. Raison pour laquelle Dieu se veut le berger de son peuple. On a qu'une salamté pour le dire. Alors, Jéhovah, nous piandions en vestika. Alors, Jésus, nous tonga, nous je suis le bon berger. Nous disons qu'il y avait je suis qui suis. Rehefa tonga Jesosy hoe izao ihany le mpiandro tao amin'ny testament tantara fa tonga anavitra anao. Ary zay atao amin'ity jaona toko fahafolo ity lohahevitra. Donc, pendant la prédication, nous allons énumérer 3 caractéristiques de ce qu'est le bon berger. Premier point caractéristique, c'est le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Deuxième caractéristique, c'est que le bon berger rassemble
ces brebis dans un seul troupeau. Et troisième caractéristique, c'est que le bon berger tisse une relation avec ceux de ses brebis. C'est ça nous dirait Tika, Tsutra, Anyu. Ni piam sara no manultra ni aini amunzi miundri. Tameritsika de natsiawa fa ny teny entina ilazana hoe aina ao amin'ny soratra masina dia misy voambolana telo. Tsarotsika biolojika, bios, psyché et zoé. Biolojika io iainantsika zao rehefa maratsika dia tsabona dia atsoina dodony aretiny fanafody rehetrarehetra anasitrana anazy ilaina zany. Fa misy koa ny atao hoe psychologique amin'ny heviny hoe teny dia tsina fa c'est l'existence. Zay no resahana eo fa le zoé le fiainan'Andriamanitra. Zay no existence fa le anankiray dia le relationnel, ny faniritika, ny fifaneraseratsika amin'ny olona. Ka raha miteny eto Jesosy hoe izao no mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondry dia le ainy atolotra neto dia le psyché indray. Le zoé momeny c'est un temps. Ary iny tsy manana fahafatesany fa le psyché indray le fiainana eto zay no resana hoe miainy Jesosy nafoiny io. Dia eto ny teny ampiasana hoe nafoiny hoe manolotra mantsy dia etretsika hoe manolotra hoe tia ny fiainana. Fa ny teny eto entina manolotra zay no fahasoavana manana mpitandrina manazava satria tsy mitovy mihitsy ny teny ampiasana. Eto raha miteny hoe manolotra ny aina dia amin'ny heviny hoe sacrifier. Fa tsy hoe manolotra hoe tia ny aika au sens mettre sa vie à disposition. Ka izay Jesosy ny fiainana raha tonga dia tia tany izy dia il a mis à disposition de ses brebis jusqu'au sacrifice. Zay zany no andraisantsika hoe afaka hoe manome aina fiainana mandrakizay izy. Fa eto indray miaina mihitsy no nafoiny ho an'ny ondriny. Zay zany raisy tsara ary zay no mampiandry tsara azy voalohany indrindra hoe ny mpiandry tsara manolotra. Il met à disposition sa vie au service de ceux brebis. Asa raha azotsika ny lanjany teny zany. Hitanareo indraindray le any amin'ny administration reny ohatra taratasy ianao dia à votre service. Ce sont des paroles. Fa andeha amin'ny tsy afaka mbola sahirana azy verena amin'izao ohatran'izao satria sahirana izy olombelona fotsiny normal zany. Fa Jesosy rehefa miteny je suis à votre service jusqu'au sacrifice. Dia ndraindraytsika antenena izy tsy maninona nefa sy zay izy manolotra ny ary ny teniny hoe mifanohatra amin'ny mpikarama antsoina amin'ny teny hoe mercenaire. Ny mpikarama indray araka ny vaky teny zay novakina tamintsika teo dia ahoana no ahalalana le hoe ny mpikarama zao mpiampy tsara manolotra ny ainy amonjy aminjena ny ondry. Ny mpikarama kosa no izy tsy mpiandry ondry voalohany izy va tsy mpiandry izy tsy mpiandry ondry izy zany sady tsy tompony ondry dia mandao ny ondry sy mandositra raha vao mahita ny ambodi tamby. Jesosy dia zao taminy ambodi dia izy aloha maty voalohany. Zay mantsy ny notion de sacrifice hoe je meurs à la place de l'autre. Ndray za raiky anakavia ka misy manafika ao tokantrano za aloha tsy maintsy voaloha la en première ligne après ma famille. Zany no atao sacrifice ary zay no ataony Jesosy. Izy aloha maty amin'ny toerantsika ary zay no atao mpiandry tsara. Ny mpikarama ny mercenaire dia zao fo mahita olana fo mahita ambodi dia zao fo aratongotra lasa miataka tsy zandra izy. Jesosy mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy isan-kaizana. Faharoa araka le nitenenina teo dia hoe ny mpiandry ondrika io dia manangona
manangona ny ondriny jereny hoe vakteny manana ondry hafa izay tsy avy amin'ity vala ity aho misy vala eo zany misy fiangonana eo fa manana vision izy tsy eto. Le troupeau ne se limite pas géographiquement là où on se situe. Il y en aura d'autres. Dia ny tanjony ny vinana ny vision dia ny anambonana an'ireny ao amin'ilay vala iray manana ondry hafa tsy amin'ity vala ity aho ireny koa dia tsy maintsy tarigo ka iaino ny feoko ary tonga andiany tokana. Zay zany ny mampiandro tsara n'ity mpiandro tsara ity dia zao manana vision izy hoe misy ondry anke any ivelany any marary eo ambany vahoan'ny ambotie misy maro ane any dia ny ao anaty sainy ny fiainany ahoana ny ataoko ampidinana andreny any ambany ahoana ny ataoko ienono ny feony ray ahoana ny ataoko atonga azy ho andiany tokana fa tsy misaratsaraka. Au lieu de diviser le troupeau, de disperser les brebis, il le rassemble de sorte qu'il n'y a plus qu'un seul troupeau et un seul pasteur. Voilà le bon berger. Et dans nos communautés chrétiennes, le pasteur et ses collaborateurs, louent le comite, diacre, diantre, que sais-je encore, représentants des commissions, je ne sais pas, à la suite des Jésus, les bons bergers sont des agents d'union et non de division. Ils rassemblent plutôt qu'ils dispersent et séparent. Ils rassemblent plutôt qu'ils dispersent à la suite du bon berger qui donne sa vie pour ce brebis. Ils font tout pour que des factions ne se forment au sein de la communauté, que des commérages ne se diffusent qui gangrènent la communauté, que l'ambition désordonnée ne vienne miner les fondements de la communauté. Parce que Jésus, le bon berger, il rassemble. Fatelo, les mpiandry tsara dia manana fifandraisana amin'ny ondry amin'ny andrasana. Le bon berger tisse une relation avec ses brebis. Izao no mpiandry tsara fantatro ny ondrika ary ny ondrika mahafantatra ahy. Zany hoe le mpiandry tsara dia mahafantatra tsara ny olan'ny ondrika, ny fifaliana, ny fahoriana, ny ady atrera. Ahoana nefa no ahalalany ondry n'Andriamanitra raha tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra ny mpiandry. Satria le ondry andrasany dia ondry n'Andriamanitra, ka raha tsy manana fifandraisana amin'ilay tompony ondry izy dia tsy afaka halala no vinana le ondry andrasany. Cette relation est décrite côté berger par le sacrifice de sa vie. Il donne sa vie. Côté brebis, la capacité d'entendre la voix du berger. C'est-à-dire, miaina sy ray manome miaina, ray mihaino azy réciproque. Ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ny mpiandry ondry, amin'izany mpiandrony zany, zay avy foana hoe eo amin'ny fiangonana rehetra, indrindra fiangonana klasika, katolika ohatra na protestante izao, ny mpiandry pasteur menantony sionkatony. Pas dire hoe sioka, pas dire hoe sioka. Vous savez ce que c'est? À la différence des autres ministères dans l'Église, seul le pasteur ou le prêtre porte l'étole. À l'image des brebis égarées, souffrantes, malades, qui le portent, il le met à Tsanguri. Zangé hoe mpiandry ondry, Jesosy raha tonga dia tia tany izy, tsy mitady ny matanjaka, fa tonga hamonjy ny very, tonga hanasitrana le marary dia izay mpiandry dia zao ataony Antsangory. Taloha ny mpiandry ondry
rehefa mararina io dia vonoina dia hoanina ny enana ampatanjaka n'lay mpiandry somena ny ombry zay matanjaka fa ny an' jesosy ny ainy monomeny ny ombry zay mampiandry tsara azy ary eo amin'ny fiangonana dia misy fiangonana katolika izy dia misy ny hoe pretra fiangonana protestante izy dia mokera mitondra n'iny zoginy dia ny ao an-tsaina foana hoe le ondry maleny le ondry very le ondry reraka no atao atsambory mitondra n'zay ary tsy vitandreny nefa zay fa misy ekipa misy atao hoe conseil presbytéral comité izy ataotsika misy loolona zay miara mitondra n'lay mpitandrina zay ondry zay satria izay le tsin'andriamanitra azy ahoana nitondranany olona reny ananany fiainana sady fiainany be deabe ary ny olona zay mirotsaka amin'izany asa zany zao mahafoy ny ainy ho an'le ondry izao no mpiandry tsara fantatro ny ondry ka ny ondry no mahafantatra fa tsy anana fifandraisana tsy ho fantatra mihitsy ny ondry raha tsy manana fifandraisana amin'le tompon'le ondry ianao ary ny mpiandry amin'izay fifandraisana amin'andriamanitra zay leseo ninninona fanapahan-kevitra atao ninninona soso-kevitra arosina dia miresaka amin'le tompon'ny ondry aloha izy ary miakapiazan'le mpiandry ondry reny mandalika mivavaka izy amin'andriamanitra zao zavatra horesahako zao zao zavatra teneniko zao zao zavatra taparako zao mifanaraka aminao le tompon'ny ondry zany hevitra satria nanorahana ho mpiandry ondry dia ny anome aina le ondry. Alors la différence des mercenaires, le caractéristique principale que j'en donne aux mercenaires, c'est l'absence d'un lien avec le brebis. Déjà, il n'est pas le berger, le brebis ne sont pas à lui. Et plus encore, voyant le loup, il lâche le brebis. Et fuit, il n'a pas souci des brebis. C'est notre mercenaire dans la Bible. Zavatra efatra zany no tiako raisina zao hoe ondrin'andriamanitra ianao ondrin'andriamanitsika dia sarobidy aminy ary zay manorahany mpiandry dia Jesosy le mpiandry tsara ary Jesosy nanome amin'izay fahefana zay hoe efa nomena amin'ny fahefana rehetra ety an-tany mandehana atao mpianatra dia meny eo amin'ny fiangonana misy mpitandrina miaraka amin'ireo komity sy noolo ireo mitondra n'izay ondry zay no asany. C'est le seul rôle de ce qu'est le comité Noul. Il faut qu'on fasse une mise à jour. Si on est appelé pasteur, si on est appelé Noul, si on est appelé comité, c'est vraiment pour les brebis en fonction des brebis du Seigneur. Zati salbidam na fuim wan reo ni aina. Sa ile tikirani ndetiro at sai sahai. Sa onatina ni komitra l'olona isaky ny mandray fanapahan-kevitra dia mandrovitra ohatr'izao hoe c'est la vie des brebis qui est en jeu dans toutes les décisions que nous prenons. C'est pas seulement ma vie, mais la vie de brebis à qui le Seigneur a sauvé. Eto amin'ny efrema zao ny taona raika amby roapolo sy roa arivo ty dia anafao mpiandraikitra foy be, mpiandraikitra fahatany, mpiandraikitra eny an-tafo. Tsika efrema dia zao hoe manolo tena no an'izany tiakony zany, manolo tena ny amin'izany le olona zany. Dia izay raisina voalohany sabidy ianao natrean'Andriamanitra. Zay ny netsony ianao lasa mpiandry io izy. Rehefa mpiandry io ianao dia zao vonona ve hatramin'ny fanoloranao ny ainao ho an'ny ondry. Ianao hoe manana fijery ampiavana, anangona tahaka ny Jesosy le mpiandry tsara. Ary ianao ve mikarakara relation intime amin'ny ondry. Dia izay manasiantsika an'olo tena. Tsy vitako izany fa mila ny herinao Andriamanitra ianao le mpiandry tsara no
manampy amin'izany fotoana zany. Est-ce qu'on est prêt à mettre à disposition notre vie jusqu'au sacrifice pour les brebis du Seigneur? Zao no teny tsy misy fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny aina. Zay no teny fitiavana manolotra ny aina ho an'ny sakay, ho an'ny ondry a zay fitiko nandray misy fifidianana ho atao na ho any brao be zany ndraindray dia ahoanana zao fa tsy mieritreritra hoe olona vonanome ny aina à la disposition des brebis ve zay ve no mamaky azy hoe ahoana no amahanatra ondrin'Andriamanitra zay vidiny lafo tamin'ina, ahoana ny atonga amin'ireo tsy ho very rehefa mandiky hitanareo amila mivavaka amin'izany reo mpiandro-ondry eto amin'ny fiangonantsika na amin'ny FPMA na amin'ny Fédération Protestante de France dia zao miady mihitsy mba hatonga ny culte que soit reconnu comme essentiel. Raha tsy miady reny mpiandro-ondry reny satria ny ondry rehefa tsy essentiel ny culte dikan'izany miady izy. Dia jereo any amin'ilay case numéro 6 dia nasiana astérix mihitsy hoe ho atsika protestant satria ny any ambony any miady mba hatonga atsika aheno ny teny le mpiandro tsara. Dia no non na dia 10 kilomètre ho an'ny olona rehetrarehetra fa exception protestante plus 30 kilomètres. Pourquoi? Pour que les brebis entendent la parole de vie. C'est pas asa razonareo tiako tsapanareo satria ny ondrika miaino ny feoko ren'ondrin'Andriamanitra eny amin'ny mahondrin'Andriamanitra azy te hiaino ny feony feon'le mpiandro tsara. Dia ny mpiandro ondry miezaka foana hoe ahoana no tonga ny ondrin'Andriamanitra anana fifandraisana amin'Andriamanitra. Zay ny mission anay komety l'olona ho anao zay hirotsaka amin'izany zany ary asa tsara zany satria avy amin'izany hitahian'Andriamanitra atsika tsirairay mpampiongona amin'ireo ondrin'Andriamanitra reo. Tsisy mihitsy eny hoe mpiandro-ondry zany pasteur na diako na mpiandro hoe amin'ny ampiady tsy sanatria ohatra ny tamin'ny andronay tanora dia hoe tony mianaka politika tsy zany hoe mampiady mampianaka fa amin'ny fotoana zay hoe hafa ny teneniko atsy dia hafa ny teneniko aroa mampiady zay fa ny ondry le mpiandro ondry dia zao ny olona mizara fihavanana tahaka n'ilay mpiandro-ondry. Izao no mpiandro tsara, ny mpiandro tsara manolotra ny aina amonjena ny ondry. Izao no mpiandro tsara fantatro ny ondry ary ny ondry no mahafantatra tahaka ny ahafantaran'ny ray aho sady ahafantarako ny ray ary manolotra ny aiko mamonjy ny ondry. Manana ondry hafa ivelany ty vala ity ireniko dia tariko mba ho anatin'ny vala ray izy rehetra ho voninahitran'Andriamanitra irery ihany. Amen.
vous invite à vous lever pour confesser ensemble notre foi. Iaraka anona ny fanekepinontsika isika izay raisantsika ny kristiana maneran-tany. Mino an'Andriamanitra tsy toa izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny tanoha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, hafony ny mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy, zanany tokana, tompontsika tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy no lalana sy fahamarinana ny fiainana. Izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy no nanambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no nanaova batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay eto mandresy izao tontolo izao dia ny fonontsika. Tompo ampitomboy ny fononay. Amen. Petrakisika dia tonga amin'ny filazana raha. Ampitiavana trano miarabanantsika nahatratra izao lahady farany volana aprily izao ho amintsika trano eny fahasoavana sy fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. J'invite à ceux qui viennent pour la première fois de vous lever s'il vous plaît. Nous sommes très heureux de votre présence et bienvenue parmi nous et que Dieu vous accompagne dans votre projet. Merci. Misaotra mitandrina zanaorandrenandrasana nitarika amin'ny fotoana sy nitondra ny sakafom-panahy tamintsika androany. Misaotra ihany koa ny rehetra izay nandray anjara natateraka izao fotoana izao. Misy hafatra avy amin'ny bureau sy ny komity. Araka ny mailaka efa naparitaka tamintsika ary ialana tsiny ho an'ireo izay tsy nahazo izany ary aza misalasala ihany koa manantona ny mpiandraikitra ny bureau na ny mpitandrina raha toa ka tsy mahazo mailaka avy amin'ny fiangonana ianareo mba ahafahana manao ny mise à jour ny données amin'ny fiangonana. Hafatra. Misaotra an'Andriamanitra isika raha mbola arovany sy tahiny hatrany ka afaka manatanteraka amin'ny fotoam-pivavahana isan-kalahady ary dia misaotra sy mankasitraka ny tsirairay koa amin'ny ezaka amin'ny fanajana ireo fepetra rehetra mipetraka eto amin'ny fiangonantsika. Manoloana ny fianak'ireo variant nefa amin'ity valana retina ity dia nandray izay ho fepetra izao ny bureau fiangonana taorian'ny fivoriana tsy ara-potoana tamin'ny alakamisy 12 aprily teo. Miato daholo ny hetsika rehetra ny asabotsy mandritra ny telo herinandro izany hoe hatramin'ny 9 Mey inclus izany na ho an'ny sampana na ho an'ny travaux ka ny fotoam-pivavahana ihany no atao isan-kalahady maraina. Isy fanarahana akaiky ny fivoaran'ny toedraraka ampitaina amintsika miandalana eo ihany. Ny fanomanana rehetra amin'ny fotoam-pivavahana dia tanterahana mialoha ny fotoana alahady izany ary dia mametraka mandrakariva ny zavatra rehetra eo amin'ny ilay tompo Jesosy lohan'ny fiangonana. Misaotra tompoko ny birao. Fandaharam-potoana manaraka. Ny fotoam-pivavahana dia mitohan-trano isaky ny alahady amin'ny 10 sasany maraina. Ny fanajana ireo fepetra dia mitohan-trano ny fisoratana anarany. Ny fanajana ny iray metatra dia tena ajaintsika tokoa izany sy ny carré familial. Iangaviantsika ray aman-dreny hiantso zanantsika mba hipetraka amintsika hatrany. Ny fitondrana ny masika ary ny fanadiovana ny tanana etsy ampidirana. Ny fampitana ny fotoam-pivavahana amin'ny Zoom dia mitohy hatrany ary iangaviana koa isika raha misy symptôme na ohatr'izany dia mba hijanona any an-trano ary ampandreny référent Covid. Tsika eto amin'ny fiangonana dia misy référent Covid dia taty Kajy Raveljaona sy tamin'ny Tately Ranef ka afaka manantona azy ireo tsika amin'ny zavatra rehetra.
na ihany koa ny mpitandrina. Ny sekoly alahady dia sy ny katekomena dia mitoetra ny isaky ny alahady amin'ny 7 maraina. Ny gropy miasa mandritry ny volana May dia ny gropy ASB. Amin'ny alahady izao dia anjaran'ny sampana mafiny miandraikitra ny liturgie ary ihany koa ny fanadiovana ny fiangonana, izany hoe ny lahady maraina alohan'ny fotoam-pivavahana ny tokony anaovana izany sy aorian'ny fotoam-pivavahana. Misaotra tompoko. Vaovao avy amin'ny sampana fifoazana. Toy hatrany fotoam-pifoazana isaky ny asabotsy maraina manomboka amin'ny 7 ora maraina sy sasany ka hatramin'ny 10 ora maraina amin'ny alalan'ny Zoom mandra-pivoan'ny toe-draharaha. Misaotra tompoko. Sampana SLK. Ny sampana SLK dia manasa ny lehilahy rehetra hanatrika ny Assemblée Générale voalohan'ny taona 2024 ny asabotsy 15 ny volana May eto am-piangonana. Misaotra tompoko. Opération pièce jaune. Manomboka izao dia efa afaka mitondra ireo pièce jaune isika ka afaka manolotra izany ny mpitam-bola etsy aoriana na ihany koa mitondra izany amin'ny lahady ny ezaka-trano 13 ny volana Jona. Entanina hatrany isika mpiangona izay mbola misalasala amin'ny souscription amin'ny ezaka-trano. Raha mila fanazavana raha tsy azotsika ina moa ny ilaina n'ilay souscription amin'ny ezaka-trano dia afaka minantona ny ekipa finance etsy aoriana isika. Filazana manjo voalohany. Miarabanareo rehetra ao amin'ny tompo amin'ny alahelo lehibe nefa momba mpanantenana sy finoana an'i Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty no ilazana aminareo fa nodimandry tany Madagasikara ny alatsinainy 7 ny volana Aprily teo Andriamatoa Venan Gérard izay prêt-à-pot amin'ny vadiny alabavin'ny tonton Gérard sy tatsivololona Ralimbomanana. Ny fitondrana mbavaka amin'ny fianakaviana araky ny fangatan'izy ireo dia hototosaina amin'ny fotoam-pivavahana androany. Aoka samy hitondra mbavaka azy ireo isika. Filazana manjo faharoa. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay efa nodimandry mba tsy ho alahelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inotsika fa maty Jesosy sady efa nitsangana indray dia toy izany koa ny tondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'ny Jesosy Kristy hiaraka aminy. Tesaloniana voalohany 4:17 ka hatramin'ny 4:12. Amin'ny alahelo lehibe nefa koa amin'ny finoana sy fanantenana amin'ny Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty ary fananganana amin'ny maty ary fiainana no ilazana aminareo fa Andriamatoa Rakotomahanina Gaston dia natsoiny iray onody any aminy ny alakamisy 12 ny volana Aprily teo rehefa nivahiny 70 taona teto an-tany. Hoy ny zanany Razafy Mandrato Natasha, ny zafiny Marka sy Mathieu, ny fianakaviana manontolo, aoka tsiarambavaka azy ireo isika. Teny fisaorana. Ny vadiny, ny zanany, ny zafiny ary ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana sy fankasitrahana feno anareo rehetra ny trotro-ambavaka sy nampahery azy ireo tamin'ny namoizany ny malalany Andriamanoisiora John izay natsoiny iray ody any aminy alatsinainy 12 Aprily teo. Andriamanitra manankaray fahasoavana ny hamaly fitianareo. Miala tsiny ho an'izay tsy tratranto noho ny hafenondrano be loatra noho ny hamehana ara-pahasalamana dia foana ny fivorian'ny fianakaviana kasaina tanterana ny sabotsy Aprily teo. Izay tsy tia tsy mba mahalala an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana. John voalohany 4:9. Ny banque alimentaire, ny misokatra trano banque alimentaire na dia midy ary amin'ny fiangonana ny sabotsy ka afaka miantso ny bureau na ny mpitandrina na ny diakona izay maniry izay mila izany mandritra ny fotoana fidin'ny fiangonana na ihany koa afaka makotsika ny alahady maraina. Atsy amin'ny Salakatemo misy ny banque alimentaire. Raisina tanandroa ihany koa andreo izay maniry anohana izany banque alimentaire izany. Vaovao avy amin'ny ekipa finance. Ao amin'ny relevé bancaire dia misy anarana Rakoutan
manao adidy nefa tsy fantatry ny ekipa finance hoe izy olo io na ny adresiny ka ho an'izay mahafantatra azy dia aoka mpandre izany na ihany koa afaka manantona ny ekipa finance raha maheno izao afatra izao. Ny LDF1 dia mbola mitohy foana ka afaka manao izany isika par virement na manantona ny ekipa finance. Ireo izay mbola tsy nahazo ny reçu fiscal dia afaka manantona azo ireo ihany koa. Misaotra tompo. Misaotra ny tompo lehibe isika fa vita soamantsara ny levée de fonds voalohany 2021 teo ka ny azo tamin'izany dia 2430,80 € no azo amin'ny 3000 prévisionnel. Efa plus ou moins tratra izany ka dia misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika ary misaotra tsika rehetra ihany koa. Ny ezaka trano azo tamin'ny alahady 20 volana aprily teo dia 348,50 € ary ny adidy voaray espèce na chèque dia 110 € izany. Dia misaotra tsika naharitra hatramin'ny farany Andriamanitra irery ihany amin'ny voninahitra. Misaotra tompo. Ivavaka sika tompoko. Andriamanitra rainay eo, mbola niangaranao izahay, ka mbola navelanao izao anio izao, hiantso sy hideranao ato amin'ny trano fiangonanao, fitiavanao zany Andriamanitra. Mbola valinao vavaka koa anefa izahay, nomenao trano fiangonana. Ahafahanay miara-miombom-bavaka amin'ireo rehetra izay mino anao, hiderana ny anaranao, fitiavanao zany Andriamanitra. Mamaim-poana avokoa izany fahasoavana tobaka ao aminay izany, ary tsy takatry ny sainay satria bitika izahay. Ankehitriny Andriamanitra, ampitomboy ao am-ponay izany fitiavanao mamy izany, mba hahafahanay manatanteraka maimaim-poana ihany koa ireo asa mbola miandry anay ho fanatsarana ny tempolinao. Ho tahinao sy ambinao any Andriamanitra, izay asa rehetra mikasika ny trano sy ireo toerana rehetra izay toerany fanahinao, fa indrindra ity fiangonanao ity dia ny fonay tsirairay avy ihany koa, ary ny tokantranonay tsirairay avy ihany koa, izay irinay mafy Andriamanitra ho lasa fonenanao. Tahionao ane izany asa rehetra izany, amin'ny anaranao ry mpiandry tsara ao. Amen. Satria maro amin'izy ireo no tsy afaka manatitra teto, fa manaraka izao kosa amin'ny alalan'ny rehoainao majery miombona fahoriana amin'izy ireo isika, dia ataontsika ny andininy voalohany amin'ny 27 548 première strophe, nous chantons. Oh
izay entina mpairezana ny fianakaviana izay mitona Paulina n'aiza toerana misy azy ireo. Nous ne voulons pas, frères et sœurs en Christ, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont endormis dans la mort, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si comme nous le croyons, Jésus est mort et s'est relevé de la mort, alors, par Jésus, Dieu réunira aussi avec lui ceux qui sont endormis. Stina tsy fantatrareo rahalany amin'ireo havatsika izay nodimandro fa raha inontsika fefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia toy izany koa ny hitondrantsika ireo havatsika izay matory ao Kristy. Ny teny eto dia tsy miresaka hoe Thanatos izay mantsy ny fahafatesana le tapitra teo ny fiainan'ny olona fa koma magaga izay manoratan'ny mpanoratra azy izany hoe ohatry ny matory izy ao amin'ny tompo fa tsy tapitra teo akory ny fiainana. Ary izay no mahatonga ny kristiana hoe malahelo izy fa ny alahelo tsy toy n'ireo izay tsy manana fanantenana. Izany hoe ireo havatsika izay efa nody mandry, teny malagasy dia hoe nody mandry, dia mbola ho avorony amory azy miaraka amintsika Andriamanitra indray andro azy, tsy tapitra eo amin'ny fahataperan'ny fofinaina na fijanonan'ny fitepony fo na fitsaharany atodoha akory ny fiainan'ireo mino fa manana fanantenana izy fa mbola eona indray andro any. Ary izay no mahatonga ny mpanoratra epistilo an'ny Tesalonika eto hoe aoka mba tsy alahelo tahaka amin'ireo izay tsy manana fanantenana. Tsy midika akory izany fa tsy tokony alahelo tsika fa malahelo tsika, fa malahelo ombam-panantenana ny Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty izay mbola amory ireo ondry indray andro any ao amin'ny falatokana tarihan'ny mpiandro-tokana. Dia tsika hiaraka hivavaka misaotra anao izay tompony amin'izany teny mamy, teny feno fampanantenana amin'izao vanim-potoana izay andalovanay fotoan-tsarotra izao. Araka ny mpanao salamiko hoe na dia mandalo ny alokony fahafatesana ary izay dia tsy atahotra ny loza satria manana anao ianao no miaro anay, ianao ilay mpiandro tsara. Misaotra ny amin'izany teny mampitraka izany afanay mibanjina fa tsy tapitra eto amin'ity fiainana ity tokoa ny fiainan'ny mpino fa eo atratrana nomenao aina mandrakizay fa avelomana mandrakizay maimaim-pona atao amin'ny Kristy. Ary mbola ho avy ny fotoana izay ionanay amin'ireny malalanay ny lohalalana ireny. Izahay rehetra koa dia tsy maintsy handalo izany. Ny ahafahanay miaona tompo dia ny anananay fifandraisana feno aminao ary anananay koa fifandraisana feno amin'ireny mondry natsoinao ireny sy izay mbola feno. Tehirizo amin'izany zay. Tehirizo amin'izany fitiavana amin'izany zay. Ary izany koa no anasitrana ny ratra ho rehetra vokatry ny fisarahany ety an-tany izay marary. Nefa faly izay tsy noho ny fahoriana fa noho ny fandrenesana fa ianao mbola manome anay fahafahana. Tu nous donnes une possibilité un jour que nous pouvons encore revoir nos êtres aimés. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Ataontsika eo am-pitsanganana ho fiaraha-miory ny andiny faharoa amin'ilay 548 eo. Amen.
lasana izy Azafady fa misy adino vaovao avy amin'ny STK, événement Grand Sud. Si je prends les ailes du matin et que j'habite au bout de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me tiendra. Psaume 139, 9 à 10. La STK Sud-Est et la STK Sud-Ouest sont heureuses de vous convier à participer à leur événement Grand Sud, le voyage du disciple, qui aura lieu du mardi 27 avril au samedi 1er mai sous un format exclusif. Un voyage, 5 jours, 5 étapes. Nous nous donnons rendez-vous ce samedi à 20h sur Zoom pour la première étape. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de Marina Rabemanatou. À Dieu seul soit la gloire, le bureau STK.
Nous prions. Dieu notre Père en Jésus-Christ, nous te remercions de nous avoir conduits dans ta maison. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits que nous n'imaginons même pas Seigneur, ne serait-ce que l'air que nous respirons gratuitement Seigneur, la vie que tu nous donnes Seigneur, et tous tes bienfaits innombrables Seigneur dans notre vie. Nous te remercions, nous te rendons grâce. Merci Seigneur parce que pour ta parole, tu nous as rappelé aujourd'hui que tu es notre bon berger Seigneur Jésus. Tu as donné ta vie pour nous. Tu as souffert pour nous, tu es mort pour nous, tu es ressuscité pour nous. Ressuscite-nous, Seigneur. Fais que nous vivions vraiment ta parole, Seigneur. Que nous nous mettions à t'écouter, à obéir à ta parole, Seigneur. Parce que toi, nous sommes précieux à tes yeux, mais souvent, nous n'écoutons pas, Seigneur. Donne-nous ton Esprit Saint, afin que ta parole reste vraiment dans notre cœur et que nous nous souvenions de ton sacrifice, Seigneur Jésus. Bénis-nous, Seigneur, que nous restions vraiment dans ton pâturage et que nous soyons aussi comme toi, qui rassemble tes moutons, Seigneur, qui sont à l'extérieur. Que nous rassemblions vraiment, Seigneur, et que nous ne dispersions pas et que nous ne laissions pas les brebis à l'extérieur, Seigneur. Fais, Seigneur, que nous soyons de bons enfants de Dieu, que nous écoutions ta parole, que nous restions de bonnes brebis, Seigneur, et que nous aimions écouter ta parole, Seigneur. Nous te remercions aussi, parce que c'est toi qui nous aimes le premier. Fais que nous t'aimions de tout notre cœur, Seigneur. Et nous te remercions pour tous les responsables de l'Église que tu as mis à ton service. Oui, Seigneur, ils essaient de te ressembler, ils essaient de donner leur vie pour nous, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, encourage-les, fortifie-les, Seigneur, du plus petit au plus grand. Bénis ton Église, Seigneur, et donne-nous ce zèle de venir dans ton pâturage, de rester avec toi, d'avoir des relations tous les jours avec toi, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, d'être avec tous ceux qui ne sont pas ici aussi. Bénis-les, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, tout ce dont ils ont besoin. Et, Seigneur, nous te demandons de bénir aussi notre pays, Madagascar. Tu connais les problèmes qui sont là-bas, Seigneur. Seigneur, protège-les de la pandémie. Guéris-les, Seigneur, par tes blessures, par tes meurtrissures. Que le peuple malgache se tourne vers toi, Seigneur, pour qu'il trouve vraiment le salut en toi. Nous prions aussi pour la France qui nous accueille. Que ta paix et ta grâce règnent dans ce pays, Seigneur. Protège aussi tous les gens qui sont ici, Seigneur, de la maladie. Que nous ne craignons rien, Seigneur, parce que tu es avec nous. Tu nous protèges. Et nous prions pour l'Église, pour toutes les œuvres qu'elle veut accomplir. Que c'est toi, Seigneur, qui accomplisses. Nous proposons, mais c'est toi qui accomplis, Seigneur. Merci pour les fidèles qui sont vraiment généreux. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner un cœur généreux et d'agir en nous tous les jours. Nous prions aussi pour tous ceux qui sont malades, ceux qui connaissent des problèmes, Seigneur. Tu les connais, tu connais tous nos problèmes. Nous te les remettons, Seigneur. Et tu sais, tu peux tout, Seigneur Jésus, alors nous ne craignons rien. Tout ce que nous ne pouvons pas demander, Seigneur, parce que nous sommes limités, nous savons que tu le fais déjà. Nous terminons cette prière par celle que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Iaraka hitsangantsika indray ny tsodrama ary ao aorianan'izay dia miampitema 12 no atsika. Ary Andriamanitry ny fiadanana ane izay mitondra ny Jesosy tompontsika mpiandry ondry lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay. Izy ane ahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo imaso amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy ny voninahitra mandrakizay. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Isaurarai. Oh,
voninahitra man'andriamanitra ray sy zanaka amin'ny fanahy masina izay hatramy taloha indrindra ka ho mandrakizay mandehana amin'ny fiadanana ka manomponotompo isaorana ny andriamanitra. Bon dimanche à toutes et à tous et évitez de ne pas rester dans l'église. Profitez le temps qui fait beau là à l'extérieur. Vous pouvez parler tout en respectant la distance à l'extérieur. Bon dimanche à toutes et à tous.